Fiadanana ho antsika tsirairay avy a izay manaraka an'izao a fandaharana zao miomana eo amin'Andriamanitra ao a laharana fa 180 volana janoary 120 isaorana mandrakariva ny tompo a fa mbola nanome tombonandro a noho ny fahasoavany a no famindrapony a afahantsika mandray ny teny ary ny teny isaky ny ho alefa isaky ny zay nalefa isaky zay nomena dia nitondra fanafahana ho an'ny olona nitondra fiainana ho an'ny olona marina mihitsy ny tenin' Jesosy hoe ny teny zay nilazaiko anareo a dia fanasy fiainana ny teny zay lazaiko anareo dia fanasy fiainana voninahitra saotra dera ho an' Jesosy irery any a noho ny fiatraikany zany teny zany amintsika tsirairay avy maro amintsika no mijoro vavolombelona ny amin'ny fiatraikany zany teny nalefa zany hoe nanafaka atsika tao anatin'ny fahotana nanafaka atsika tao amin'ny fanompoana tsy izy nanafaka atsika tamin'ny zay zava-diso rehetrarehetra nitondra atsika amin'ny fahafana misy atsipiriany maromaro izy ireny fijoroana vavolombelona fa ny voninahitra dia ho an' Jesosy ary zay dia mpanompo tsy mahasoa zay tokony nataona ihany no natao ary zay dia averina foana zay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Kristy raha misy fikasantsika amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra amin'izay toerana misy atsika dia ampanetretena sy ampitiavana no anatanterahana an'izany satria mahatsiaro ny tenin'Andriamanitra zay ary mandray le tenin'Andriamanitra mihitsy amin'ny Korintianina 4:5 hoe iraka izahay iraka solotenan'Andriamanitra taka an'Andriamanitra zay mampangataka anay aminareo mihavana amin'Andriamanitra ianareo sorana ny tompo fa efa nitarika atsika tamin'ny fitoriana maro ny tompo a tamin'ny toerana maro avy any tany varatra atsimo a andrefana atsinanana teto Madagasikara zany tany ampitan-dranomasina sy ny toerana maro samihafa mba hatonga ny olona handre ny filazantsara marina ary hatonga ny olona ho afaka amin'ny fanompoana tsy izy ho afaka amin'ny fahotana azony fiainana mandrakizay dia ny voninahitra dia ho an' Jesosy amin'izany rehetrarehetra zany a dia ny irarianay dia ny aharetatsika hatramin'ny farany satria hoy Jesosy hoe zay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena rehefa miaraka amin'i Jesosy a dia tsy mora ny lalana etsitery io ary lalana zay andehananao amin'ny sitrapon'Andriamanitra manomboka amin'izay eo a ny adin'ny maizina sy ny mazava adin'ny marina sy ny diso adin'ny tsara sy ny ratsy mijoroa mandrakariva efa misy ten'Andriamanitra any a tany miomana tany alolo kely tany amin'le hoe mijoroa fa tena hoe irariana amintsika ihany koa dia zao mba hitombo amin'ny fahalalana an'i Jesosy tsika hitombo amin'ny fitiavana azy izy hitombo amin'ny fitiavana azy tsika hitombo amin'ilay fahafianon'ny fanatsika ka ienany zay zavatra ranofo a tsika tsy maintsy iena Jesosy tsy maintsy hitombo ary ho voninahitra Jesosy ny fahavelomantsika ho fanasina sy fahazavantsika ataona olona maro any amin'izay misy atsika any a amin'izay rehetrarehetra ataotsika dia zavatra tiako zaraina amintsika amin'ny ity androany ity dia hoe tohizo ny fahamarinana tany aloha tany efa nisy an'ilay hoe manaova ny marina fa eto amin'ity androany ity dia mbola tena tiana apetraka apokalipsy dia milaza zay hoe zay marina nanao ny marina ao ka mbola nanao ny marina ihany fa izay zavatra zay tena hoe mila mipetraka zay mandeha amin'ny fahamarinana aza miraitsy komakoma amin'ny ratsy aza miombonota amin'ny ratsy aza mitoetra amin'ny resaka tsy marina fa miana amin'ny fahamarinana amin'ny fitantanana amin'ny fiarahamonina ao amin'ny sehatra asa misy anao ny ten'Andriamanitra efa haitsika efa niainantsika ary mbola toizantsika iainana zany a fa tonga dia tsotra fotsiny a ato amin'ny salamo voalohany a ny andininy voalohany a toy any rehetrarehetra eo a ny fiatraikan'izay a resaka fahamarinana mampatsiaro anahy koa io salamo voalohany io avy eo amin'ny salamo 7 fa zava-dehibe ny ainana an'izany indray a amerimerenana an'izany maninona moa tsy lavorary ny asako maninona moa tsy mety zay ataoko maninona moa ano ohatra ny mbola resy foana maninona moa ano ataoko entre guillemets ohatra mbola tsy tafita foana maninona ohatra mbola tsy afaka foana maninona ohatra mbola sahirana foana maninona ohatra ny tena mbola tsy milamina mihitsy zany fiainako zany misy antony aho maninona ny zany rehetrarehetra zany nefa zaho efa mivavaka nefa zaho efa mandray tenin'Andriamanitra io tsy vitany efa mivavaka io tsy vitany hoe efa mandray tenin'Andriamanitra fa mampahafantariny tompo anao zany androany a ka zay manatsofina mety miaino dia aoka izy iaino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana mba hisokatra ny masom-panahinao amin'izao fotoana izao anatin'ny 10 minitra foty a ho kasihan'ny tompo ny fonao a aza miziriziry amin'ny hevi-diso tompoko aza mitana ny zavatra tsy izy fa aoka ianao taka ny taratasy fotsy vonona ho soroatanina indray zay sitrapon'Andriamanitra ao a ary ankatohany zany ianao ho fiainanao anao ty teny ity ho fiainanao anao zao fizarana zao a ary ho tsapanao fa velona tokoa zany tenin'Andriamanitra zany a manova fa raha tenin'Andriamanitra enona ka tsy manova dia lany androtsika fa ilaina ny tenin'Andriamanitra enona raisina dia manova taka ny finanan'olona anankiray fanafody io raha marary fanafody any amin'ny dokotera
matoa hinana ny fanafody izay manantena fiovana, manantena fanasitranana, manantena fialan'ny aretina. Ampianarin'ny tompokotsika tala amin'izay te ho afaka ve ianao, te ho sitrana ve ianao, te ho velona araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ianao, te hiainao anaty fahafahana, fahalalahana, fitsarana, fiadanana, fitahiana, ary teo hiainao anatin'ny hoe fiainana kasitran'Andriamanitra ve ianao. Raiso ny tenin'Andriamanitra, ary rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra ianao dia misy vokany eo aminao zany. Salamo voalohany ny vakitsika. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, fisainana, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana faleam-panota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahany mpaniratsira. Fisainany ratsy fanahy, misy hoe ratsy fanahy ao misy hoe mpanota ao misy hoe mpaniratsira ao. Ratsy fanahy, mpanota, mpaniratsira. Fisainana ny an-dratsy fanahy, ny lalana lalan'ny mpanota, mipetraka amin'ny fitoeran'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, misy antoko anankiroa zany eo. Ny anankiray dia le ratsy fanahy, ny mpanota, ny mpaniratsira, antoko anankiray reo. Fa ny anankiray dia lay mankasitraka ny lalan'i Jehovah. Ny lalan'i Jehovah ny sitrany, ny lalany no saintsainy ny andro aman'alina, no saintsainy ny andro aman'alina. Misy fiatraikany io, misy vokany be io. Dia zao, tahaka ny azo hambolena eo amoron'ny rano velona izy. Misy famelobelomana zany, misy ainy zany, misy ono zany, misy fahavelomana tena hoe mipaika any aminao mihitsy zany, ary tsapanao mihitsy hoe hafa rehefa niona tamin'i Jesosy Kristy. Ny lalan'i Jehovah ny sitrany, ny lalan'i Jehovah ny saintsainy andro aman'alina, ary io dia apetraka mihitsy hoe sitrany ao aminao mihitsy zany io, fa tsy hoe tereko ianao tsy maintsy hanao an'izay ianao satria izay nitorianao miomana eo anan'Andriamanitra ao, na hoe teren'ny dadanao sy ny mamanao, na teren'ny vadinao, na teren'ny manodidina, fa sitraka ao mihitsy le izy hoe avy any aminao mihitsy zany hoe lalan'i Jehovah ny sitrany, lalan'i Jehovah ny saintsainy andro aman'alina. Halleloia. Dia zao no voasoratra, tahaka ny azo ambolena amoron'ny rano velona izy, mamoa amin'ny tena fotoany, ny raviny tsy mba malazo, ny asany rehetra dia lavorary avokoa. Secret amin'izao janvier 2020 zao, 2021 zao sy ny tohany rehetrarehetra. Tianao ve ny ho lavorary tsara ny asanao rehetra? Tianao ve tena hisy famoazana eo amin'ny fiainanao? Tianao ve tena hoe hisy vo entinao, ary tena hoe hisy fahavelomana ny fiainanao? Araka ny tenin'Andriamanitra, araka ny sitrapon'Andriamanitra, vatana saina fanahy, tsy mandeha ara-panahy fotsiny io tsy saina fotsiny io tsy vatana fotsiny koa, fa izy telo: vatana, saina, fanahy, tena aina ny fanahy, tena hoe hiatraiky aminao ny tenin'Andriamanitra. Dia voalaza zay hoe ny lalan'i Jehovah ny sitrany, ny lalany ny saintsainy andro aman'alina. Raintsika ihany koa ny any amin'ny Josoa toko voalohany, Josoa toko voalohany, andininy fahavalo. Josoa toko voalohany andininy fahavalo. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina. Any amin'le saina mihitsy zany. Lalan'i Jehovah ny sitrany, lalan'i Jehovah ny saintsaina andro aman'alina. Le miomana anankiray taloha an'ity dia resaka an'izay, aoka ny sainareo tsy ho fitiavam-bola. Any amin'ny saina mihitsy zany mila tena hoe miova. Dia ozy izy hoe aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra ao. Dia inona indray ny vokany? Ary amin'izany dia alavrary ny lalanao ianao, sady ambinina. Halleloia. Ary amin'izany dia ho alavrary ny lalanao ianao, sady ambinina. Hita ho endry, tsy efa nandidy anao va aho ko mahereza sy manontanja aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetrarehetra aleanao. Zay ny zavatra tena apetraka amintsika. Rehefa henonao ny tenin'Andriamanitra, inona ny sitrapon'Andriamanitra? Tsy mandeha amin'ny fisainandratsy fanahy, tsy mijanona lalana faleam-panota, tsy janona mipetraka amin'ny fitoeran'ny mpaniratsira. Saintsaino andro aman'alina ny tenin'Andriamanitra. Saintsaino zany ankasitrao zany, ary tandremo andehananao araka izay voasoratra ao. Tsy hametraka anao any amin'ny lalàna, any amin'ny Exodosy, Deutéronomie, Numérie, Léviticus, tsy zay, tsy hametraka anao any, fa tsika efa nasorony tompo ary dia napetrany ao ambany fahasoavana.
ary tentsika zany hoe le lalàna sy ny didiny tompo saintsain'andro manalina jesosy ny ivony iny isaintsainany amin'ny jesosy sy ny amin'ny fanamasintsika ahafantarantsika ny sitrapon'andriamanitra ary andehanantsika araka an'izany andehanantsika araka izay voasoratra araka izay tenin'andriamanitra raha raintsika hoe inona moa zany ny fisainany ratsy fanahy zany fisainany ratsy fanahy zany dia ao anatin'ny fitiavateny raha tonga dia atambatra fotsiny izy hoe ratsy fanahy mpanota mpaniratsira tena hoe atoko anankiray ireo rehefa miaraka amin'ny tenin'andriamanitra ianao dia tsy ao anatin'izay hoe fisainany ratsy fanahy zay intsony tsy mieritreritra nisy ratsy olona intsony ianao tsy ao aminao ntsony zany fankahalana olona tsy ao aminao ntsony zany hoe fitity hamaly faty zany tsy ao aminao zany hoe fialonana ny ranona na ranony zany misy nge pino hoe misy nge kristianina misy nge zanak'andriamanitra mbola misy fialonana ao aminy ao hoe misy fialonana rehefa mahita olona anankiray tsy haiko na mahazo zavatra ve na hoe mavita zavatra tsara ve na manao an'zasy na zarova ve fa mbola misy eo amin'ny pino amin'ny zanak'andriamanitra mbola mifosafosa mbola mifampiresaka ary mialona ny anankiray zay le hoe zavatra aranofo zay le tena hoe tsy manjaka ny fanara zany tsy tokony hotononona ao amin'ny zanak'andriamanitra akory zany nefa misy zany na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina mety hoe modimody tsy voare zany tsy fantatra fa ny fanamasina no mibitsika sy manoro zany hoe mbola misy fialonana ao ampino e mbola misy tsy fitiavana ny hafa avita zavatra sy azo fitahina ao ampino e mbola misy an'izay ao raha ianao zay mandolia dia eto amin'i Jesosy hoe tena tsy sitraponao tokoa zany Jesosy hoe aoka hiala to amiko zany hoy ny ten'Andriamanitra miarah mifaly amin'izay mifaly aoka ianao mifaly ary ny fiangonana ne raha lazaiko anao hoe fa napetraka hatramin'izay zany ka hatramin'izao hoe ny fiangonana dia ratsana be tabe fa miteraka tena anankiray dia an' Jesosy zany ka raha iratsana ifampialina tanana ve hialina ny tongotra ny maso ve hialina ny fe ny sofina ve hialina ny ratsatongotra tsy fankaty daholo reo tsy fankahazo daholo reo satria tena anankiray any reo fa ratsana misampasapana raha azotsika izay endriky ny fiangonana zay tsisy ady tsony ao amin'ny fiangonana raha azotsika izay endriky ny fiangonana zay tsisy fifandirana tsony ao raha azotsika izay fifandraisan'ny fiangonana zay tsisy fialonana sy ady antrano tsony satria tena anankiray tsika fa ratsana maro samihafa ratsana samihafa fotsiny rehefa marary ty tanany ty miara-malahelo daholo ny rehetrarehetra ary mikarakara zay atsara n'io tanana io fa tsy hoe marary ny tanana dia faly ery maso mahitany hoe zaika narary nefa fantatrao tena anao anankiray ihany io amin'izao fotoana nefa ao anatin'ny fiangonana dia misy izay misy fankalana misy tokotokona misy fifandirana misy adilà misy fitiavana misy tena hoe famaliana faty misy tsy fampiditra trano noho ny resaka politika noho ny resaka fivavahana noho ny resaka vola noho ny resaka atany sy ny maro samihafa nefa pino nefa zanak'Andriamanitra aza mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy tsy mamaly ratsy ny ratsy hoy ny tenin'Andriamanitra ary tena mety hanafotoana anao ty fa zao mihitsy lazay Paoly rehefa niresaka izy tamin'ny pino tao Korinto maninona moa any aminareo misy dosie any amin'ny tribonaly hoe nareo indray lasa tsarain'izao tontolo zao reko fa misy ady aminareo ireo ka nareo pino ao anatin'ny fiangonana anankiray nefa nareo manana dosie any am-piangonana any amin'izao tontolo zao manana ady anareo mamenatra zany ozy izy zao tontolo zao ndray nitsara anareo zao tontolo zao ndray no andamina ny korotana aminareo nefa nareo fanasina sy fahazavana ny tokony antsona anareo ianareo dia mpanompon'Andriamanitra zanak'Andriamanitra nefa ao anaty ady sy fifanolanana sy ny korotana hoy Paoly maninona raha manaiky ambakainy nareo e maninona raha manaiky ambakaina vetivety nareo tsy atao teoria zany ty tenin'Andriamanitra ty fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha ohatra ka manana an' Jesosy ianao aza manaiky ho resin'ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy mpitraka tsara zany tenin'Andriamanitra zany zavatra pratika zavatra tonga dia konkrety iresantsika ty raha nona ny fahavalonao raha fisainany ratsy fanahy zany raha lalany fahalehana mpanoty zany zaika mbola aizany azo anao mbola voanoanana ary io fa raha zanak'Andriamanitra ianao any Kristy ianao any Jesosy ianao nona ny fahavalonao fahavalo io resahany maika mofa raha lasa anabavy maika mofa piraita-po amin'ny tompo tsy vao maika ve hitsetra ianao tsy vao maika ianao ve hiteny hoe misy hanina to amiko ato tena hoe efa natokana ho anasy ho an'ny mpianakavy zao noho ny fitiavako azy zarainay ty fa lala ray fanapahana ozy ny malagasy zay rehefa tonga miaraka eo tsisy zany hoe anatsy ony fa rehefa tonga dia miaraka zarainy io miaraka hoaniny miaraka homena satria pino amin'ny tompo
nefa zao fotoana betsaka ny mpino a manana fitiavatena mihirimbelona miazona any anazy any tsy mety zay tsy hita eo aminao jesosy ary tsy nataitra ny filazantsara raha mbola tikely ianao raha mbola ny anao ihany tsy mihevitra ny hafa raha nona ny fahavalonao zy izy ome hoanina izy maika moa zany fa tsy fahavalo a fampiraita-po amin'ny tompo a zanak'andriamanitra tovy aminao mpahatovany lanitra miara-miazakazaka ho any amin'ny fanjakany lanitra mbola isy ve ny fialonana mbola isy ve ny fankalana mbola isy ve ny tsy fitiavana aoka lamina zany ry havana raha mbola misy zany fotoana zany raha mbola misy zany zavatra zany raha nona ny fahavalonao ome hoanina izy raha mangeta ety izy omeo rano izy hosotrony fa raha manao an'izany ianao anafatra vaninafo eo andohanao eo andohany ary tena hoe ho babo ny fitiavan' jesosy izy raha lasaina bavy a izy tinge tsy mitory fotsiny eto amin'ny plasy eto amin'ny seza eto hoe fa misy tena hoe midina sur terrain misy ianao dia mizara fitiavana mizara ny mofonao mizara ny haninao mizara ny akanjonao mizara ny fotoananao mizara ny sofinao iainao zay rehetrarehetra mila fitarainana mijery an'zareo zay sahirana fa tsy mitory an' jesosy fotsiny anao nefa ianao miavonavina nefa ianao tsy miaino nefa ianao tsy vonona midy fotsiny ianao a tsy misokatra ho an'ny hafa fa hoy ten'andriamanitra ny fisainandratsy fanahy de zay za ihany lalana faleam-palota de ny azy ihany mpaniratsira de za izy ihany zavatra afaka raha itiako tenenanao ty zay afa tamin'ity le niteneko teo misy fa ity araharotiko ny fotoana de zao mandehana tompoko amin'ny fahamarinana toizany fahamarinana moa zay tam'le toryteny teo fa isika rehetrarehetra reto a eo ambany fahasoavan' jesosy kristy fa tsika manaja ny lalàna misy a zay napetraka eto amin'ny rafitra tadidiko le ten'andriamanitra amin'ny romanina toko fahatelo ambin'ny folo aloavina etra am'izay tokony andoavana hetra manana orinasa ianao manana tsena madinika ianao manana activité ianao na eto a madagasikara ianao na any France naizanaiza misy ianao apetraka aminao ny andoavanao ny etra apetraka aminao ny andoavanao a zay zavatra tokony aloha aloava mifadiserana anao izy tokony andoavana an'zany ho antsika manana fiara io fiara io a napetraka eto am'zao fiainantsika zao de tsy mandeha io raha vao tsy mandeha misy assurance à jour tsy mandeha io raha tsy misy visite technique à jour tsy mandeha io raha tsy arak'izay rehetrarehetra zay tsika nefa mahatsiaro an'izay raha manatany ampitan-dranomasina zay ako de nitory teny izy misy rahalay ozy izy toriko teny atao amin'nosy akaikitsika eo izy izy mo misy rahalay ozy izy toriko teny efa miaraka amiko eto efa miaraka amiko eto ny fiara ny oetiny ozy izy ka fiara tsisy papier fiara tsy elany andro ny rehetrarehetra ianao manana jesosy kristy ianao mandray ny ten'andriamanitra nefa mbola miainao anatin' zany mila lamina zany zay le hoe mandeha amin'ny fahamarinana zay le hoe mandeha araka sitrapon'andriamanitra ny fahaiza mandamy matsara no entina miady izao fahendrena de miara-monina amitsaina mila fahonona tena sy mila ny fandaminana hain'ny tompo manao zavatra rehetra hain'ny tompo manokatra ny lalana fa tena tia napetraka amintsika zay na fitsarana fiara na assurance manaraka zay resaka jiro reto madagasikara io resantsika io misy ny orinasa miandraikitra an'io a ary andoavam-bola misy ny mangalatra an'io fotsiny a tsy miditra any am'le falisana azy fa ery amin'ny poto ery amin'ny fil lery izy a ny tonga de maka courant ampiasaina nefa ny olona raha tokony ho izy hovidiny io mangalatra ane zany nefa milaza fa pino milaza fa zanak'andriamanitra tsy mandalo aty amin'ny compteur zany fa tonga de tsaingohana ary am'le fil ary de mahazo jiro ozinao anao zany fa tezeran'andriamanitra miatro aminao am'zany lalandratsy fanahy zany fisainandratsy fanahy zany misy manana andreo hoe canal bouquet canal zafady moa lasa miteny an'izay am'ty onja am'ty hainao manjery zay andefasana an'ty vidéo ty fa am'ireo resaka hoe manome resaka fandarana rehetrarehetra eo misy vola amidy koa reo fa misy am'ireo dia manao fraude fotsiny hoe maka kody hafahafa any de tafiditra le kody a dia mandeha ny tele tsy mandoha vola kory zany halatra ane zany misy ary am'resaka hoe tambazotro reo a am'ireo tambazotro anankitelo reo zay anaovanao maso a anaovanao internet a misy an'le manam-pahaizana nianatra tany am'izay ny anarany tany de zao misy zavatra kitikity anao de lasa tsy mandoha lasa tsisy sarany zany fa lasa afaka miantsy foana izy afaka manao internet foana izy a tsy mandeha am'y rariny ane zany lalana fisainandratsy fanahy zany tsy mety zany mila miverina am'y tenin'andriamanitra tsika fa tsy araka ny sitrapon'andriamanitra zany misy koa manatin'io rehetrarehetra io a zay ataoko hoe tsy manaja an'izay resaka zay fa lasa ao anatin'ny alatra lasa ao anaty fraudy fisainandratsy fanahy zany a lalana falehan'ire mpanotsy zany a mila miverina amin'ny tenin'andriamanitra no ary ny tompo mamehery andehananao araka an'izany hoe tena hosaintsainanao ny tenin'andriamanitra hoe mandeha ara fahamasinana raha araka antahotra an'andriamanitra mamehery anao jesosy ireglena n'zany rehetrarehetra zany satria zany mahatonga ny fahatezerin'andriamanitra zany mahatonga anao tsy lavorary ny asanao a zany mahatonga anao tsy mamoa amin'ny tena fotoany a zany mahatonga anao a tsy taka ny rano velona satria tsy ao am'le fisainan'andriamanitra ianao
dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe akofa heliny rivotra fotsiny ianao, tsisy zavatra vanona, tsisy zavatra mitoetra, tsisy zavatra mipetraka. Dia lasa tenenina avy eo ianao tsy makany am-piangonana io, na ianao tsy manao rakotra io, na ianao tsy mandofa fahafolo-karena io, tsy any amin'ny resaka fiangonana io na rakotra io na fahafolo-karena, fa any amin'ny fatahorana, fibebahana, fanekena ny tenin'Andriamanitra. Dia tsy hajanona amin'ny lalan'ny faneham-panota izy lalan'ny mpanota makany amin'ny fahaveresana, lalan'ny marina makany amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Iza amin'ireo no misy anao? Toy izy ny fahamarinana aoka ianao andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra dia ao aminao ahafahanao manao sitrapon'Andriamanitra. Satria efa maty Jesosy dia efa nitsangana tamin'ny maty manome hery izy anaovanao ny sitrapon'Andriamanitra. Haleloia. Ny voninahitra ho azy fahasoavana sy ny fiadanana ao aminao ary atateraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao mba le olon'ny fahamarinana ianao. Amen.